dia iaino tenin'Andriamanitra tsika inanao ambarany tompo amiko sy aminao araha-bao kely aloha ny akavananao sy ny akavianao raha mbola sy ny fampiaravanareo tonga soa ianao hoe dia ny fahasoavan'ny tompo aminao dia mbola hiteny aminao izy androany mikasika ny fosainao ny fanahinao izy androany fa rehefa eo amin'ny fanatrehan'ny tompo zany a rehefa eo amin'ny fanatrehan'ny tompo zany dia izay tsy eo ihany ny matiantoka azonao hoe zany rehefa eo amin'ny fanatrehan'ny tompo zany dia izay tsy eo ihany ny matiantoka za zany na miteny aminao hoe misy fotoana fivoriana fianona tenin'Andriamanitra ary raha tena hoe ao amin'ny fahamarinana ao amin'ny fahamasinana ao amin'ny tahotra an'Andriamanitra dia ozy mahasainao hoe tsy fahatiantoka mihitsy zany fa izay tsy eo ihany ny matiantoka halleloia fa ianao raha ao amin'ny tompo matiantoka ange Tomasy tsy nahitan'i Jesosy azotsika ve teo daholo mpianatra fa Tomasy asa zay mbola nalehany hoe nanao inona nanakaiza fa avy avana izy dia tonga dia niteny tsy nino hoe zany hoe tsy mino an'izany Jesosy nitsangana zany nefa io dia antsoina hoe mpianatra Jesosy io dia antsoina hoe mpianatra Jesosy io ary niaraka tamin'i Jesosy teny foana efa nandray niteny ary Jesosy efa tena hoe azo antoka mihitsy fa efa niteny tamin'izy inona zato isan-jato fa nandreny le tenin' Jesosy izy hoe ho asandratra ny zanak'olona ary ho atolotra ny zanak'olona ho asandratra ary ho atsangana amin'ny andro fahatelo fa tsisy finoana tao anatiny ary rehefa tsisy finoana tao anatiny rehefa niteny ny mpianatra hoe nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia hoy izy tsy mino mihitsy raha tsy aseho amin'ny mihitsy ny olatra amin'ny tanany ary atehany eo amiko tsy mino fa reo olona niarany vory reo rehefa tonga Jesosy nahita Jesosy ny eona tamin'i Jesosy natsapa ny fanatrehan'i Jesosy Tomasy teo dia tsy nitovy le fomba fijery tsy mitovy le faresen-dahatra tsy mitovy le zavatra hita sasany nahitan'i Jesosy velona sasany tsy nino fa velona Jesosy fa aveo moa Jesosy namindra fo taminy any dia niseho tamin'ny manokana fa zararotina ny famondrapon'ny tompo tonga soa ianao iaino ny tenin'Andriamanitra ary hoan zay mihitsy momba vao tonga tamin'ity taona vaovao ity dia miarabanao nahatratra ny taona vaovao 7 sy 10 nomeny tompontsika androany dia misaotra ny tompony amin'izany taona vaovao zany taka ny efa nombany ianao hatramin'izay ny mbola ombany ianao amin'ity taona ho avy ity ary mbola ioatra noho ny fombany ianao hatramin'izay ny mbola fombany ianao amin'ity taona ho avy ity mba ho fankalazana ny anara ny fivelomanao ny fahavelomanao mba ho famezam-boninahitra azy ny fiainanao ary tonga ny olona hiteny hoe anaraka anao zay anaraka ny Andriamanitra ao afafantatray fa ny anao no izy amen fa mandeha tsika dia mitory manambara an' Jesosy ny fiainantsika fahavolombelon'i Jesosy amin'ny fiainantsika isan'andro san'andro tsy no itsika no lasa mpiempotra ny olona tsy no itsika na tonga ny olona ho any amin'ny fahaveresana fa taka amin'ny Paoly tsika dia hiteny hoe izay dia mitondra n'inona mitondra ny hanitry Kristy izay hanitry Kristy fiainana ho an'ny olona eny rehetra eny ary hanitra mitondra fahafatesana koa nefa ho an'izay tsy mino fa tsy ny olona rehetra ny mino sy ny olona rehetra manana ny finoana fa izay mino dia mitondra fiainana mbola hitondra fiainana ho azy ianao amen dia hiteny aminao Jesosy androany amin'ny alalan'ity teny ity dia homany ny foa mampanahinao tena ho eo amin'ny fanatrehan'ny tompo aza variana aza mierikeriky manana fiainam-bavaka manana feno fanetretena ary matena hoe eo am-pianona le afatra omeny Jesosy tsika miaraby ihany koa izay manaraka ny vidéo satria io alefantsika vidéo foana ny tory-teny eto Madagasikara ray manontolo ny any amin'ny faritany rehetrarehetra any Antsirabe Tomasina Majanga Marolambo Diego Fort Dauphin Fianaratsoa Morondava Tuleara ampahany zany dia eto Antananarivo marobe ny mandray ny tenin'Andriamanitra dia mamangy antsika faly miarabantsika ihany koa ny amin'izao taona vaovao zao mba hitombo fahalalana tsara an' Jesosy tsika ary hoy Paoly hoe ataoko fatiantoka ny zavatra rehetra noho ny
fahatsarany ny fahalalana an' jesosy tsara io mahalala an' jesosy io arakaraky ny alalanao an' jesosy a miraiky pity aminy ianao tsy zay arakaraky ny alalanao an' jesosy a no mahatonga anao mbola mandoalika ary miafina manetry tena hoe tena tsinitsinina mihitsy azany arakaraky ny alalanao an' jesosy mbola hifikiranao aminy de tsika tsirairay avy ane mba hitombo fahalalana an' jesosy ary fitombo fahalalana an' jesosy sika de hiebabo n' jesosy hiety an' jesosy ary androso mandra-piverin' jesosy ka anisan'ny noakarina rehefa moavy jesosy eny aminao lanitra betsaka ny ady a betsaka ny fitsapana betsaka ny fizahantooetra fa zao fotsiny matoky fa ozy ny tompo hoe izao tsy andao anao izao tsy afohy anao akory ary hoy ny tompo hoe manotra noho ny mpandresitsika amin'ny alalan'ilay tiatsika amen de miaraba ihany koa zay any ampitan-dranomasina rehetra any ty amin'ny ranomasina indianina ty a Seychelles Mayotte a La Réunion a sy ny Maurice zay manaraka an'izao teny zao koa loatsika nokana fotoana kely aloha mba hifampiarabana sa fa soavan'ny tompo koa amintsika tsirairay avy any États-Unis Ohio etany Ohio lavitra toerana nareo fa fonareo de akaiky satria de mandray le tenin'Andriamanitra avaty ihany koa de misaotra ny tompony amin'ny fampaherezana avy aminareo a ny fijoroana vavolombelona hoe mbola mitoetra ary tafatoetra ka ny tenyrehetrarehetra zay voaray avaty a de tonga any Ohio efa tonga any Ohio reny tory teny tany an-tsena nombo reny efa voarainy any reny de mahereza izy fa renay be le sitsika'olona rehefa mitorona reo hoe tsy izy ny famadiana tsy izy ny fanompona rasana misy misitsika be any nananany mandrositsika amin'ny anaran'i Jesosy tsy maintsy amparatsika ny marina fa io tsy kobokobonina sy amboamboarinao fa rehefa tonga teo amin'ny tsena nombo zay de nilaza ny famarina ny tenin'Andriamanitra ary ny teny zay hoe tsy ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra raha mola hoe Andriamanitra Jesosy Kristy koa no arahanao ny fanompona sy ny fivavahana amin'ny rasana fa tsy ekenin'olo zany ary tsy atsihan'olona ianao fa zany tsy ampembotra atsika mandeha mitory halleloja miaraba zay rehetrarehetra any a Japon any a Brésil any a Portugal ny any a Moyen-Orient rehetrarehetra iny any a Koweït Arabie Saoudita ny any Liban marobe de miaraba ny any Chine ny any Hong Kong izy daholo zany de miaraba ny ao Europa ray manontolo ao a izy rehetrarehetra samy alala an' Jesosy eny tsika ary iorina tsara am' Jesosy fa hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ny fifaliana lehibe de malala hoe mandeha amin'ny famarinana ny olona rehetra de zay tsy voatanisako teo ihany koa fa manaraka an'izao video zao de tena samy alala tsara an' Jesosy bebe koa fa zay ho any tena tsara hoe mahalala an' Jesosy ary rehefa mahalala an' Jesosy ianao a zavatra rehetra toy ihany a mandeha ho azy amen Zakaria jerentsika vakitsika Zakaria toko faefatra Zakaria toko faefatra androany Jesosy de tia ampahery ianao androany Jesosy de mbola te hiteny aminao hoe zano izy ary tsy miova androany Jesosy de tena mbola te hamelomelona anao ary amporisika anao mba hiazakazahanao matrany ao am'le fiazakazahana ao am' Jesosy Zakaria toko faefatra andiny voalohany ary niverina ilay anjely ny resaka tamiko ka namoa ato ny olona foazana mitory dia hoy izy tamiko inona no hitanao ary hoy za hitako fa indro misy fanaovanjiro tena volamena ary ny fitoeran-diloilony dia eo an-tampony ary ny lela fanaovanjiro ny fito kosa dia eo aminy ary misy fantsona fito avy amin'ny isan'ny lela fanaovanjiro izay eo an-tampony ary misy azo oliva roa eo anilany ny anankiray eo ankavanany fitoeran-diloilo ary ny anankiray eo ankaviny de anteny tamin'ilay anjely niresaka tamiko ao nanao hoe inona moa ireo tompoko de ilay anjely niresaka tamiko de namalika nanao tamiko hoe tsy fantatrao va ireo fa hoy izao tsy tompoko de namaly izy ka nanao tamiko hoe izao ny tenin'i Jehova amin'ny Zerobabela
tsy amikery na mimpatanjaha fa mifanahako Jehova tompony maro. Iza moa ianao ry tendrombohitra lehibe ho tonga tany lemaka eo anoloany Zerobabela ianao. Na vakina le ray ery ambany, ry tendrombohitra lehibe eo anoloany Zerobabela ho tonga tany lemaka ianao. Ary hoentiny mivoaka ny vato hatao tendrony sady isy fiantsoana hoe fahasoavana ne ho aminy. Halleloja. Fahasoavana ne ho aminy. Zay tenizay a nomeny Jesosy ahako. Nomeny Jesosy ianao androany. Iza moa Zorobabela? Zorobabela dia mpisorona teraka tany a Babilôna tamin'ny fababoana. Satria ny faminaniany Jeremia dia hoe i Jerosalema, ny zanak'Israely dia ho lasa babo mandritra ny 70 taona any Babilôna. Ary rehefa babo tany nandritra ny 70 taona izy dia nisy taranaka vaovao teraka tany. Ary anisan'izany ry Daniela, ry Jeremia, ry Ezekela, ary anatin'izay koa isan'ny Zorobabela. Rehefa nanoratra taratasy ny mpanjaka ny Babilôna, Darius, hoe avotsitra amin'izay ny zanak'Israely iverina amin'ny taniny, dia nila nalamina narindra ny fodinin'ny zanak'Israely, ny fiverenan'ny zanak'Israely avy amin'ny fababoana ho any amin'ny taniny. Ary rehefa nalamina io dia anisan'ny nitondra zanak'Israely Zerobabela. Ary Zerobabela dia nametrahana ihany koa nomen'Andriamanitra ny fanorenana indray ny tempoly. Satria ny tempoly dia manamarika ny fanatrehan'Andriamanitra tao amin'ny zanak'Israely. Ary rehefa rava ny tempoly dia ratsy be ny dikan'izay, tsy eo Andriamanitra ny dikan'izay. Satria ny tempoly dia itoeran'izy, itoeran'ny fanahan'Andriamanitra. Dia rehefa nirahana ny zanak'Israely, niverina avy any am-pavaboana, i Zorobabela dia nirahana hanangana indray ny tempoly. Midika fa eo indray Andriamanitra ary eo ny itoeran'ny fanahy. Tsy moramora nefa ny fananganana an'izany. Fa eo ny mpanan-kivy, eo ny mpanan-kihana, eo ny mpanaratsy, eo ihany koa ny falemen'ny tena raha irahana anao n'ilay tempoly. Zany hoe ny sakana dia misy karazany roa. Ny sakana any ivelany, ny sakana ao anatiny. Ny sakana ao anatiny dia izaho ihany, ny tenako, ny fisainako, ny nofoko, ny fahalemeko, izaho sy ny momba. Dia raha mijery ahy dia kivy. Raha mijery ahy dia iza moa ahy. Raha mijery ahy dia ho resy, ho ketraka. Azay mahatonga le hoe mijery an' Jesosy, tompony finoantsika sy mpanefa azy. Mazoto mijery an' Jesosy. Zay ny anankiray fa netsy an-dalina izay koa ny manodidina rehetra. Rehefa hanao tsara ianao, rehefa androso ianao, rehefa hitory ny tenan'Andriamanitra ianao, dia ozy ny tenan'Andriamanitra hoe ny ankonan'olona ihany ny fahavalony, ny akaiky azo eo ihany ny manondrana, ny akaiky azo eo ihany ny tena mampisy olana, tonga sora lableza. Manahoana ny any an-tanety be? Mandroso tsara ny any. Izy zany raha avy any an-tanety be mahazaza moa. Zazamanga. Tanety be Zazamanga, nisy fotoana zay nandeha nitory tany, nisy fotoana tsika nandeha nitory tany dia tsy nasiana fotoana teto. Dia teny Akalamanjana no nitory, fa misy vidéo an'izay ihany. Dia betabe ny olona fa mbola betsaka koa ny asany betsaka koa ny asany. Ary ho takan' Zerobabela ianao ametraka an' Jesosy amin'ny toerana marina tsara amin'ny tanàna io. Ary ny tenan'Andriamanitra hoe tsy amikery, tsy ampatanjahana fa mifanahako Jehova. Halleloja. Tsy amikery, tsy ampatanjahana fa mifanahako Jehova. Ho anahy, ho anao, ho antsika tsirairay avy amin'ny asa izay napetraky ny tompo atao, ho amin'ny fitoriana, ho amin'ny famerenana indray ny teny filazantsara marina, ho amin'ny famerenana indray ny tena filazantsara, dia lazaiko anao fa be ny sakana. Betsaka ny hevitra tsy mitovy, betsaka ny fanakiviana, betsaka ny zavatra rehetra manahirana, fo zao ny voalaza, tsy amikery, tsy ampatanjahana fa amin'inona? Amin'ny fanahiko Jehova. Amin'ny fanahiko Jehova. Halleloja. Rehefa ao amin'ny Jesosy Kristy ianao, zanak'Andriamanitra. Rehefa nanolo tena ho an' Jesosy Kristy ianao, zanak'Andriamanitra. Rehefa zanak'Andriamanitra ianao, manana ny fanahan'Andriamanitra.
Ary rehefa ao aminao Jesosy Kristy dia hoy ny voalaza hoe zay rehetra nandray azy dia nomeny inona? Nomeny hery ho lasa inona? Ho tonga zanak'Andriamanitra. Ary hoy Jesosy Kristy rehefa nilaza tamin'ny mpianatra hoe aza mihetsiketsika eo amin'ny efitra ambony amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany 1:7 fa inona ny fampanantenana ny lazainy Jesosy? Ahazo hery anareo amin'inona? Amin'ny ilatsahany fanamasina aminareo ka ho vavolombeloko aiza? Jerosalema, Jody, Samaria, hatramin'ny farantany. Rahalahy sy anabavy malala, zanak'Andriamanitra rehetreto, zanany Jesosy Kristy rehetreto, aza kivy ianao, aza reraka ianao, aza ketraka ianao, fa tsy amikery, tsy ampatanjahana, fa amin'ny fanahiko Jehova. Ary zao no lazainy Paoly rehefa niresaka izy, ny fahalemeko no fatanjahako. Mainka sitrako ny rehareny amin'ny fahalemeko. Mainka sitrako ny finaritra ozy izy ao amin'ny anoanana, finaritra ao amin'ny atsika, finaritra ao amin'ny fifadikanana, finaritra ao amin'ny orana, finaritra ao amin'ny fahandrendrehana samy, finaritra ao amin'ny fanenjehana, finaritra ao amin'ny rendretrarehetra reny, fahalemeko reny, fa ny fahalemeko ny fatanjahako. Aleo avy ny ady, aleo avy ny fitsapana, aleo avy ny fanakanana, aleo avy ny fanenjehana, zao ny fahalemeko ny fatanjahako. Tsy amin'ny heriko io, tsy amin'ny fahefako io, tsy amin'ny fahalalako io, tsy amin'ny fahaizako io, tsy amin'ny fatanjahako io, fa amin'ny fanahiko Jehova. Haleloia! Amin'ny fanahiko Jehova. Paoly dia mahafinaritra mihitsy rehefa mamaky ny epistiliny Paoly ianareo hoe za ozy izy raha tonga teo aminareo ry Korintianina, natahotra nge za andeha ho any aminareo e. Ary nangovotra mihitsy raha hiresaka aminareo. Satria tsy niankina tamin'ny fahendreny sy ny fahalalana izy, ary ny teny izay lazaiko taminareo ozy izy dia tsy amin'ny fahendrena mahataona, fa amin'ny fanehoana ny fanahy. Ho anao izay mahatahotahotra, ho anao izay manana, ho anao izay misy tahotra andeha hitory, tsy tahotra noho ny akanosana, fa amin'ny tenin'ny frantsay izy le mitraky kely. Normal zay, mandehana amin'ny anaran'i Jesosy. Satria rehefa andeha hitory zay ianao nge dia matahotra e, amin'ny manofo amin'ny maha-olombelona hoe inona no ambarako eto, inona no zaraiko eto. Raha misy olo manakaza tonga tapika eo. Manakaza tiako tenenina ny manam-pahefana ao amin'ny fanjakana. Fa tsika rehetra manakaza daholo eo amin'ny Jesosy. Fa misy tompona ndraiky mpanjakana zay ny antso andra iandro. Pastera tatelo izy. Tena resy lahatra amin'ilay toriteninao. Resy lahatra misy amin'ilay toriteninao fa marina ny zavatra rehetrarehetra ambaranao. Ary tena mandresy lahatra anala izy. Za moa izy mitsabo tena ty ivelany. Fa rehefa vita ny fitsaboko tena dia mba ho avy ao aminareo ao am-poba ao ah. Fa te hianatra ary te handray ny tenin'Andriamanitra. Olona fatatsika tsirairay avy zany olona zany fa tsy teresantsika aloha ny anarany. Fa olona manana ny toerana sy nanana ny tantarany teto amin'ny firenena zany mpanao politika. Fa sy tompo any ampitan-dranomasina any dia any mandray tenin'Andriamanitra. Ary kasihan'ny tompo amin'ilay teniny. Dia tena tsy za zany e, tsy zany navita an'izany, tsy zany nanova azy, tsy zany nikasika azy, tsy amkeriko, tsy ampatanjahako. Fa za misy fotoana reraka, misy fotoana noana, misy fotoana te hatory. Sao te verina rehefa superman. Fa raha noana ianao mba noana koa. Raha te hatory ianao dia mba te hatory koa. Raha misy fotoana ianao marary kibo, zay koa misy fotoana marary kibo. Tsy hoe spesial be zay. Fa misy masy ny olona miseho spesial. Dia ny olona koa mijery azy ho spesial. Fa ohatra ny olona rehetra ihany io raha lasaina vavy manana ny fofolainy, manana ny fiainany, manana ny fahalemeny, manana ny faharerahany, manana ny fahatrotrahany. Aleloia! Fa hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ny fahalemeko ny fatanjahako. Ao amin'izay faiblesse-nao, ao amin'izay tsy ahombiazanao, ao amin'izay tsy mahatafavoakanao, ao amin'izay rehetrarehetra hoe mety hoe sakatsakana maro isan-karazany. Fa eo amin'ireny nanehoan'ny tompony voninahiny. Maheno tapika ianao nefa reraka be sy vizaka iny misy miantso tapika hoe tena misaotra manakasika be anao le toriteninao tena nampibebaka niala tamin'ny sigara niala tamin'ny toka tsy mijangatsanga tsony aho zao aty Frantsa fa tena tonga dia nivadiko rery ihany dia za
mandreha zany ianao dia mitraka indray hoe tsy verimainy ty fizarany ty, tsy verimainy ty azakazaka ty, nitondray azakazaka, ary fantatro mihitsy Jesosy fa mijery ary mamaky ny eo an-dohako, mamaky ny eo an-tsaiko. Dia misy fotoana rehefa za reriny ka mandeha ny asy, mandeha ny aroa, mandeha ny teny tasy, mandeha zao rehetra, mahita le tendrombohitra be taka ny nahitany Zerobabela azy. Dia iny Jesosy fa miasa. Tsy problème miro tantely. Aleo hiteny zay hiteny. Aleo anakihana zay anakihana. Aleo anenjika zay anenjika. Fa tsy amikery, tsy ampantanjahana, tsy amin'ny hery sy ny fahefan'olombelona, fa amin'ny fanako Jehova. Halleloja! Ary mbola handeha tsika eto Madagasikara, satria tsy amikery, tsy ampantanjahana, fa amin'ny fanahy ny tompo. Halleloja! Na olona ray, na olona roa, na olona telo, na olona folo, na olona zato, na olona efapolo, niza rehefa ho amin'ny fanahy. Halleloja! Hitanao zany fiasan'ny herin'Andriamanitra zany. Hitanao zany fiasan'ny herin'Andriamanitra zany. Ary hoy ny anjely rehefa ndresaka nampaherin' Zerobabela, ry tendrombohitra lehibe, iza moa ianao? Ry tendrombohitra lehibe, iza moa ianao? Eo alohan'ny Zerobabela. Dia inona ny voalazany? Maninona ny tendrombohitra? Ho tonga lemaka eo anoloan'ny Zerobabela ianao. Ho tonga lemaka eo anoloan'ny Zerobabela ianao. Zany ny fampahatenana omen'ny tompo an'ny Zerobabela. Halleloja! Riavako malala ao amin'i Jesosy. Riavako malala ao amin'i Jesosy. Tsy ilonza zay tsy hisy tendrombohitra ny fiainanao. Inona ilay tendrombohitra? Ny adi-saina sy ny adi-panahy. Inona ilay tendrombohitra? Ny olana. Inona ilay tendrombohitra? Fanenjehana. Inona ilay tendrombohitra? Fankahalana. Inona ilay tendrombohitra? Fanakiviana. Inona ilay tendrombohitra? Nofinao. Inona ilay tendrombohitra? Tsy mbola tsy voalazanao any. Fa zay zavatra rehetrarehetra mibahana tsy ahitanao ny lala tsara. Zay zavatra rehetrarehetra mibahana tsy ahafahanao miasa tsara. Iza moa anao ry tendrombohitra? Iza moa anao ry tendrombohitra manoloana Zerobabela? Mahery be ke zany teny zany. Mahery be ke zany tenin'Andriamanitra zany. Inona ny eritreretinao tendrombohitra? Aretina ve? Marary foana. Reraka foana. Inona hitanao tendrombohitra? Mosary ve? Anoanana? Fantrana? Tsy feno lista zay lazaiko, fa toizanao any aminao any. Fa no any Jesosy dia milaza aminao hoe iza moa anao ry tendrombohitra eo alohan'ny Zerobabela? Iza moa anao ry tendrombohitra eo alohan'ny Zerobabela? Zao voalaza ao amin'ny Salamo 120. Manompo masoko amin'ny tendrombohitra. Teo any? Avy aiza ny famonjena? Mety manompo masonao amin'ny tendrombohitra koa ianao zao androany. Sasa mety tendrombohitra ray. Tendrombohitra ray dia efa problème. Sasany nefa mety efa mihoatra ny ray, efa mety tendrombohitra telo, tendrombohitra 10 eo daholo. Ny amin'ny fitoriana, ny amin'ny filazantsara, amin'ny fitoriana ny asan'Andriamanitra, fanaovana ny asan'Andriamanitra, amin'ny fiainanao andavanandro, amin'ny fiainana tokantranonao, amin'ny fiainan'ny ankohonanao, amin'ny fiainan'ny ao am-piasana, amin'ny fiainam-pirenena ihany koa. Iza moa anao ry tendrombohitra eo alohan'ny Zerobabela? Resahan'ny anjely misy ilay tendrombohitra. Fiza moa ianao io? Halleloja! Te ampahery anao Jesosy androany. Te ampirejehitra anao Jesosy androany. Te ampitipitika anao Jesosy androany. Te ame fahanantenana sy hery ho anao Jesosy androany. Fa zao ny voalaza. Ahetra ianao ry tendrombohitra. Ianao dia ho tonga tany lemaka eo anoloan'ny Zerobabela. Ary eto nivoaka ny vato atao tendrony isy fiantsoana hoe fahasoavana. Fahasoavana ne ho aminy. Fahasoavan'Andriamanitra lazaiko anao. Tsy hainao fidiny zany. Fahasoavan'Andriamanitra io dia hery fahefana. Eo amin'ile tsy hisy azo ataonao intsony. Eo amin'ile tapidalakale ianao. Eo amin'ile lany hery ianao. Eo amin'ile tsy avy aminao tsony. Dia mivadika le mode, lasa mode fahasoavana. Azonao ve zany? Misy fotoana ianao manao mode nofo. Rehefa mode nofo zay dia ny herinao, ny tazakao, ny fahalalanao sy ny sisa.
de amin'iny ianao zany de efa ianao ny rôle fa aseho an'ny tompo anao hoe io am'izay ara-tendrombohatra anankiray tsisy nina azo atao tsony raha za anao tsy misisika tsony amin'ny mody nofo ataovy mody inona le izy teo mody fahasoavana azonao ve le mody tiako tenenina telefona zao de misy mody vibreur mody silencieux mody sonnerie de ohatr'izany koa ny tomobilina rehefa mihamandroso ny tomobilina de misy hoe hybride mode mandeha essence de misy ny mody tsy mandeha essence tsony fa mandeha électrique herinaratra vadika zany izy manao mody ohatran'izay de tsika io ndraindray vadibadika foana ndraindray tsika mody nofo ndraindray tsika mody ara-panahy nofo fanahy fa nytiany tompo aminao de ao amin'ny fanehony ny herin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fahasoavana tsy ianao tsony ny miasa eo halleloia mino zany ve anao ifaniainany zany ve anao ary te mbola iainany zany ve anao sa tsy mbola niainany zany ianao ka te iainany zany raha te iainany zany ianao de anehoan'ny tompo anao zany androany anisa mody fahasoavana hitatsika zao de i Petera teny ambony rano azy Petera hoe firy kilao fa raha ny lalan'ny siansa tsisy olona andeha ambony rano zany ka tsy iletika azotsika ve zany raha ny mody ara-nofo zany de zay mandeha anaty ambony rano rehetra de miletike na firy kilao ianao na firy kilao miletika fa rehefa Jesosy Kristy no miteny hoe avianao mandehana mody fahasoavana tsy mody fa mody tsy haiko ahoana ny andikana an'le mody amin'ny teny gasy fa mody fahasoavana mody finoana andehanako ty rano ty zany hoe manohatra ny natiora manohatra ny lalàna ny natiora fa zavatra hafa mihitsy no ny herin'ny fahasoavana de zay ny Zorobabela fahasoavana entiny mivoaka ho izy ny vato de ilazana hoe fahasoavana raha mamaky an'io amin'ny teny frantsay tsika hoe isy fiantsoana hoe fahasoavana aneo aminy amin'ny teny frantsay izy de voalaza hoe isy ira de milaza hoe fahasoavana efa niainany Davidy io fahasoavana io lazaiko anao ary zay natonga anazy ny teny amin'ny Salamy 7:20 eny tokoa fahasoavana sy famindrapono anaraka amin'ny andro rehetra iainako ny fahasoavana de zao zavatra tsy mendrika ao anao zavatra tsy tokony ho anao zavatra tsy droit anao ary tsika olombelona lazaiko anao zay le tory teny tamin'ny heriny hoe tsisy droit anao zany eo raha ny tena mariny iza moa anao mba hitaky zonao fa noho ny fitiavan'ny tompo zay zavatra tsy mendrika ao anao de omeny anao halleloia zay zavatra tsy tokony ho anao de omeny anao fiainana mandrakizay famelan-keloka ny fitsangana ny tena maty ny fampiakarana rehefa ho avy Jesosy raha zay ary nomeny anao inona ny mbola mampahory anao sy mametra-panontaniana sy mampahita tory anao sy mampitomany anao sy mahakivy anao sy mandreraka anao eto tany tsy amikery tsy ampatanjahana fa mifanahako Jehova tsy amikery tsy ampatanjahana fa mifanahako Jehova miakina amin'ny fahasoavan'ny tompo ary le fahasoavan'ny tompo io de tsy mahatonga anao ho resy anaty fahotana io fahasoavan'ny tompo io tsy mahatonga anao mbola hijanona anaty fahotana ihany fa io fahasoavan'ny tompo io de manome hery anao ialana amin'ny faharatsiana ialana amin'ny fahotana ialana amin'izay rehetra tsy famendrehana aroy ny voalaza ao amin'ny Romanina tao amin'izay ny alehibiazan'ny ota nona ninona nona lehibe lavitra ny fahasoavana halleloia eo amin'le fahalemenao io eo amin'le tsisy azo atao itsony eo amin'le blocage eo amin'le ady eo amin'le zavatra rehetrarehetra tsisy azo atao amboniny ny vahaolana ameny Jesosy ianao ataoko an'le Matthieu 20:20 teo fantatro ianao fa mitady vahaolana zay fantatro ianao fa mitady valim-bavaka fantatro ianao fa mitady zavatra ilamina eny ny tompony vavaka ao ary mamaly vavaka anao ny tompo hoy ny tenin'Andriamanitra moa Andriamanitra tsy merariny izy ny olombofidiny zay maninona mitaraina aminy andro amanalina ary moa tary rehetra fa izy moa Andriamanitra tsy merariny olombofidiny zay mitaraina aminy andro amanalina tohizo ny fitarainanao tohizo ny fitaholaonao hitan'ny tompo ny ranomasonao hitan'ny tompo ny fonao maratra hitan'ny tompo ny adisainao ary ny tompo efa manomana valim-bavaka ho anao zay de marina zay fa lazaiko anao valin'ny tompo ny vavaka ao
ianareo ray manino na de ratsy ara manino mahay manome zavatsoa ho any zanakareo tsy mainka avana izy rainareo izay any an-danitra no anomeny inony no anome ny fanahy masina satria io fanahy masina io lazaiko anao fa io ny solika io ny heryvaika io ny energia io no afahantsika mandeha sy mijoro ka iza na ratsy ary malala zay ho any zanako ireo ianao na ratsy ary malala zay tsara ho any zanakao tsy mainky ava ny ray tsy ameanao ny fanahy masina mila ny fanahy masina tsika eto tany mba hijoronao amin'ny fahamarinana hijoronao amin'ny fahamasinana andresenao andehananao amin'ny sitrapon'Andriamanitra aleloia vakio kely ny Isaia 5:7 Isaia 5:7 andininy 2 Isaia 5:7 andininy 2 Isaia 5:7 andininy 2 andeha androso eo alohanao aho ary andravona ny mikiny taontaona sy anoritory ny varavarana varahina ary anapatapaka ny idivy halleloia de omeko anao ny rakitra ao amin'ny maizina sy arenana fenina ao amin'ny mangingina mba hafantaranao fa izao ny Jehova izay miantso anao amin'ny anaranao dia Andriamanitry ny Israely halleloia mino zany va ianao tanteraka aminao zany amin'ny anaran'i Jesosy aza mba ho isan'izay tsy mino fa mba mino halleloia halleloia introduction le tamin'ny lahady voalohany tamin'ny taona vaovao fanampina introduction ny lahady faharoa tamin'ny taona vaovao zay mila raisinao sterizinao atrany ary amin'ity androany ity de mbola tsy introduction tsony fa lasa am'izay tsika ty miazakazaka mandeha am'izay tsika io tsy lozany zay tsisy tenibohatra fa zao ny voalasa iza moa anao ry tenibohatra alohan'ny Zerobabela ho ahetra ianao ho arotany ianao amin'ny teny frantsay izy de hoe tu seras aplani mandeha any ianao eny amin'iny alakamisy iny alakamisy nambola trimo fa ny olombelona ary mavita mandrodana tendrombohitra taloha tamin'ny tsy haiko tamin'ny taona firy iny mbola tendrombohitra tsara mihitsy fa rehefa tonga ry Rajabalia voarodany mihitsy tsisy tendrombohitra tsony eo ampiasainy ny bulldozer ampiasainy ty rerety trongisina mihitsy le tendrombohitra tsisy tsony le tendrombohitra lasa lalana mazava ampianarin'ny natiora ianao ampianarin'ny olombelona ianao ary rehefa ao amin'ny tompo koa ianao zay tendrombohitra rehetrarehetra iza moa anao ry tendrombohitra iza ny anaranao iza moa anao ry tendrombohitra eo anoloan'ny fara iza moa anao ry tendrombohitra eo anoloan'ny tantely iza moa anao ry tendrombohitra eo anoloan'ny andry soloa eo ny anaranao aza atao hoe Zorobabela tsony eo fa soloa ny anaranao atony mihitsy le tendrombohitra ary atony ny anjely mihitsy le tendrombohitra iza moa ianao nareo ve tsy efa mpanao an'izany taloha fa iza moa ianao io ny teniteny anahy iza moa ianao iny anananandratra anahy ndraiky ary tsy mananatra anahy zary zao ainareo le fiteny amin'le teny hoe iza moa ianao io aha iza moa ianao seho malala ny atao-poko ny tiana tenenina am'le hoe iza moa ianao de mandrahona nge zany e azonao ve mampitahotra nge zany e misy fahasahina nge zany mandroso ao le tendrombohitra fa iza moa ianao io mba hisy fahasahina ianao am'ty taona ity mba tsy hisy tahotra ianao am'ty taona ity fa zay tendrombohitra rehetrareo de amin'ny tenao iza moa ianao ry tendrombohitra eo ny loko halleloia de alay fisary an-tsaina ho a le tendrombohitra alakamisy tsisy tsony saona tantan taty tsisy tsony fa nitrongisina de mirodana Matthieu toko faha 1 Marka toko faha 1 nohony Jesosy indray andro rehefa nohony Jesosy nahita aviavy feno ravina rehefa hita le aviavy feno ravina de Jesosy analany anoanako ty aviavy ty lasa izy nandeha teny andeha haka aviavy rehefa haka le aviavy izy ahoana tsisy fa raviny fotsiny
latsaka am'izay ny teny avany aza misy mihinana vo aminao tsony mandrakizay lasa ry jesosy nandeha lasa mpianatra nandeha ny ampitsoniny ahoana verina vany de jery petera ohatra tsy tia ve le aviavy maly tena le aviavy maly io fo naninona ny lasa nalazo ny tenenin' jesosy dia nalazo nozolon' jesosy dia nalazo maina teony eo de gaga ny olona fzao ny lazainy jesosy aza gaga ianao ianao koa rahamamino de ao na lazainy inao ramino ka tsy mianana ao am-ponao fa iteny ianao fa zay lazainao de ho tanteraka ka na io tendrombohitra io ara ho teneninao hoe mirodana any ambany ranomasina de ahoana irodana izy ry tendrombohitra iza moa ianao ampy zay raha lasaina bavy le kanosanosa ampy zay raha lasaina bavy le matahotahotra mandrosoa amin'ny anaran'i jesosy halleloia ahoana fandehan'ny miaramilan' jesosy tsisy tahotra manam-pahefana rehefa andeha mosesy hanafaka zanak'israely de inona netiny tena de midika fa fahefana ianao koa rehefa mandeha miaraka am' jesosy misy autorité ao aminao halleloia misy autorité ao aminao nizanizy ianao eto ka zanak'andriamanitra nizanizy ianao eto ka zandrin' jesosy izanizy ianao eto ka nybebaka ary zandrin' jesosy zao ny lazaiko anao sokatra ny masonao ary fantanao fa manana baton d'autorité ianao halleloia satria zanak'andriamanitra ianao efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy tia tany mandeha ianao manana fahefana mandeha ianao manana hery mandeha ianao misy autorité halleloia ahitana fa zany ny zanak'andriamanitra raha miainga avy any matahotra daholo ny devoly matahotra daholo ny fahotana matahotra daholo ty rehetrere iza moa ianao ry fahotana manoloana Zorobabela iza moa ianao ry fakapanahy iza moa ianao ry nofo iza moa ianao ry aretina ina ny anarany aretina tsy fantatro iza moa ianao ry cancer iza moa ianao ry alzheimer iza moa ianao ry fahamombana iza moa ianao ry kitrotro halleloia iza moa ianao ry aretina andolo ava tsy mety afaka iza moa ianao ry tension manoloana ny Zorobabela mirodana ianao raha ao ny finoanao aza mba ho isan'izay tsy mino fa mba mino halleloia raha lasana bavy mila olona mino am'ty 2019 ty fa raha mino ianao de tsy hitanao tsony io tendrombohatra io fa mirodana satria tenin'andriamanitra zany tsy mamorona zany afa zay voalaza marika toko fa 1 raha tsy mianahany ianao na hiteny amin'ny tendrombohatra ianao varina ny an-dranomasina milasaka makany io satria ny teny de misy hery ny teny de misy fahefana zao nona toko voalohany tamin'ny voalohany ny teny de taiza tao amin'andriamanitra ary ny teny dia andriamanitra ary ny teny no nisy mpiainana raha tsy ny teny de tsy nisy ny fiainana ary ny teny de tonga nofo kanonina tamintsika ny teny no nisiny mazava ny teny andriamanitra de ary ny zavatra rehetra ny teny andriamanitra de ary ny zavatra rehetra halleloia ary hoy ny tenin'andriamanitra hoe ny teny nanaovany zavatra rehetra ny teny de misy hery ny teny de misy fahefana ka tandremo mizahatra tenen'ny vavanao ry tenana za de tsy afaka lava de tsy afaka ianao kenao raha miteny tsy afaka za de marary lava de marary lava ianao za de noana foana de noana foana ianao nomenanao ny hery sy ny fahefana rehetra na iza ianao na iza na iza ianao na iza eto aza mba ho isan'izay tsy mino fa mba mino iza moa ianao ry tendrombohatra manoloan'ny Zorobabela zao no lazaiko anao atao-tsainato mila matanjaka ny fo mila mahery rehefa andeha amangy ny tany kanana hiditra ny tany kanana ny zanak'Israely zay ny faminaniana zay ny teny fampanantenana de rehefa nomena ny teny fampanantenana tsy mbola tanteraka le izy fa teny fampanantenana amen de anao koa nomena teny fampanantenana be da be misy ny efa tanteraka alleloia misy ny tsy mbola tanteraka ho avy amin'ny fotoanana zay zao ny zavatra nisy rehefa nirahany reo nirahana zany ny mpisafitany
12 lahy andeha ho ao amin'ny tany Kanana. Tana nge mba jereo fa io ny tany andehanantsika. De mba jereo kely fa izay vahoaka iandry etya, ny raha Mosesy izy 12 lahy andeha maky, andeha ho any amin'ny tany Kanana de ny safo tany. Nandeha tany izy 12 lahy nandritry ny 40 andro. Asa inona avy reny nataony nandritry ny 40 andro hoe tao amin'ny tany tao. Fa rehefa afaka ny lazaiko anao teny hoe misy fotoana nalainy ny voaloboka. Le voaloboka raisinao amin'izao reny tsisy dikany reny, de hitanao eto. Fa le voaloboka tao amin'ny tany Kanana, olona roa no milanja azy. Zany hoe le tahona voaloboka anankiray le miantona iny, ohatran'ny grapy zany, zany hoe grapina voaloboka, tsy zakan'olona anankiray. Tsy maintsy ny antso namana ndao aloha mahita tona ty voaloboka ty, ndao ataontsika porofo an'Andry Mosesy ty ohatran'ny tony ny voaloboka ty. De nakaviavy koa izy. Tsy vitan'izay fa zao. Rehefa nijery ny mponina tao zareo de zay ozy izy ohatran'ny tsingatana mozy. Tsingetana, ino zany amin'ny teny gasy? Ino zany amin'ny teny frantsay? Ohatran'ny valala. Tonga zany le 12 lahy nandeha safo tany, nahita ny anakita, ny Amalekita, géant reo, olona ngeza be reo. Tsy haiko 3 metatra tany hoany. Randry Goliaty. Goliaty. Reny ny mponina tao amin'ny tany Kanana. Io tany Kanana io nefa n'olo vala. Iza moa ianao ry tendrombohitra? Iza moa ianao ry tendrombohitra? Tsy hidikidirana fotsiny amin'izao zany io tany Kanana io. Efa nisy mipetraka ao, efa misy tompony ao, efa misy voly ao, efa misy ny sisa. Fa ianao nefa nomena fampahitenana hiditra ao. De nandeha izy 12 lahy. Verina avany izy 12 lahy. Ny anankifolo de avy avany de tsara le tany ao tsara be le tany ao, tony zao voaloboka. Fa aleo tsy maimay aleo mijanona. Mahery be le olona ao. Zay nataon'izy 10. Azonareo ve? Zay nataon'izy 10. Nanakivy. Ny teny ratsy. Nilaza fahatahorana sy faharesena. Nefa tao anatin'izay nisy le antsoina hoe Joshua sy Kaleba. Osy Kaleba hoe marina fa mahery ny olona ao, marina fa lehibe izy. Fa Andriamanitra rehefa namety ny fikasana ao antsika dia ho azontsika io. Azonao ve zany? Marina fa lehibe ny olana ao, marina fa mety betabe ny problemanao, fa Andriamanitra ambony noho ny problemanao. Andriamanitra lehibe noho ny olanao. Halleloja. De nanampy ohatr'izay koa Kaleba. Joshua koa nanampy. Ozy Joshua hoe rehefa Andriamanitra no niteny, ary rehefa n'Andriamanitra nanome fampanantenana, de mandeha tsika amin'ny anarany. Iza no enonao? Misy le izay hoe inona ny tatitra inonao? Mamaly hoe za de mino ny tatitry ny tompo. Fa betabe ny tatitra miainga, betabe ny tatitra tonga. Karaha zay olona ilaza kivina rehetra ty no enonao, taraiky eo ianao. Ary indrindra ianao fotsiny de efa manakivy ny tenanao, taraiky eo ianao. Zao nge lazaiko anao reny hoe hitanareo le ny annonce betabe malaza am'izao reny hoe coach en développement personnel, psychologie chrétienne, pensée positive. De nio nge zavatra rezahany reny. Ato nge reny. Ato anatin'ny baiboly nge reny. Ato reny. De ianao zanak'Andriamanitra ndray ve no ampianarina zao tontolo zao any reny? Olona tsy mibebaka, olona tsy ran'olo tena ho an Jesosy, olona tsy tena miorona ary tsy ao amin'ny fahasakan'Andriamanitra no mandray an'ity zavatra ty de izy ny ampianatra anao. Sokafo maso. Fantaro ny tenin'Andriamanitra. Fa zay le lazain'ny Paoly hoe, zay le lazain'ny Petera hoe, amin'ny finoanareo de maneho inona? Fahatanjahan-tsaina. Amin'ny finoanareo de maneho fahatanjahan-tsaina. Ianao zany rehefa ao amin'i Jesosy tsy ilaina ampianarina aminao tsony ny développement personnel. Azonao ve zany? Zay vidinao tsy haiko 2 millions de francs journée. Farafakeliny 2 millions de francs 400 000 ariary ny formation en développement personnel. Ho anao zay mataotahotra, ho anao zay kivikivy, ho anao zay reradreraka. Misy formation ty omenanao, tokava fa betabe nahazo tombony tamin'io. Ary ty formation omenanao ty de ny olona tena tompona andraikitra eto firenena de mampiasa ny zavatra lazainao. Ny olona mpiandraikitra ao anatin'ny orinasa matanjaka be de fa nampianarina an'io. Kotongavy ianao. Tsy mametsy nizaniza, tsy manakina nizaniza lazaiko eto. Fa ho anao zay mbola ho ampianarina an'izay nefa efa atao anaty baiboly zay. Mamindrafo amiko ry tompo de azavao ny saiko fanamasina.
fa fataonao ny marina rehetra fa efa ato zay raha lasalabavy toy tonga avy ianao tsy mitondra kahenao tsy mitondra stylo fa efa ao anatin'le 400 000 ariary ny kaisiny stylo sy ny goûter sy ny sakafo atoandro ianao rehefa manana an' Jesosy efa positif andro fisainanao ianao rehefa manana an' Jesosy efa développé ianao personnellement ao aminao ny fanamasiny mahery ianao matazaka ianao mampahery ny hafa ianao ataonao ahoana ianao fahazavan'izao tontolo zao dikan'izay ianao zany andeha anazava ny hafa fa tsy ianao indray no andeha ho azavaina halleloia miteny aminao ve Jesosy aza mba le folo akoatrany Josoa sy Kaleba fa mba ohatrany Josoa sy Kaleba mivina ambony miabo biblika ve zany sao de misy mihaino indray tena tsy biblika tsony zany fizarany zany ato anaty baiboly zany tsy ny tezitra mihitsy ika Jesosy tamin'ny ripetera sy ry tarin'ireo rehefa tsy nino ozy mihitsy izy ozy misy izy ao am'lika hoe ry adala sy votsasaina ry adala sy votsasaina impiry no ampianarina tsy mino impiry rehefa nitenenina zavatra re tsy mino ry adala sy votsasaina ozy Jesosy mihitsy no miteny an'izany ohatrany ahoana raha ianao no tenenan' Jesosy an'izany hoe ry adala sy votsasaina tsy mino zay zavatra nytenenina taminy alleloia velona Jesosy velona mandrak'izay Jesosy zay le mantitoko fa 7 teo ary rehefa velona izy velona koa ianao ary hoy Jesosy zay mino aho de ny asa ataoko no ataony ko ary anao asa lehibe no zany ary izy inona tsy azo am'izany inona tsy azotsika am'izany maro zany sady tsy de informa ve mandoko ry fandoavana iza moa ianao anatrehan'isy Zorobabela sitrany ianao amin'ny anaran'i Jesosy ny avizanana sy ny arerahana ny tsy fahasalamana rehetra tonona amin'ny anaran'i Jesosy Jesosy mampahery Jesosy manala zay arerahana Jesosy mampisinda manala ny rofo rehetra rehetra ary salama tsara amin'ny anaran'i Jesosy amen amen ny tendrombohitra iza moa lao alohan'i Zorobabela efa niteny nanomboka tany amin'ny Zakaria tonga Jesosy eo amin'ny Marka 1:20 rehefa manana finoana koa tsy mianahany rehefa mitenao amin'ny tendrombohitra amin'ny daroboany ny rahamasina makany io aza ho isan'izay tsy mino fa mba mino androso eo anoloanao mamozy izy de ahoana andravina n'inona mikitotaona de avy eo an'inona anorotoro ny varavarana varahana ary avy eo an'inona anapatapaka ny idivy halleloia ry fiangonana mahalala an' Jesosy ry fiangonana mahalala an' Jesosy ry malagasy mahalala an' Jesosy ry ralasanabavy afa koa zany ny tenin'Andriamanitra androso eo anoloanao ianao zany manaraka atorina efa misy mandroso eo anoloanao eo de ahoana andravina ny kitotaona inona mikitotaona rehetrarehetra eo tompo efa mandravina problema mpiretam-po problema ampiasana resaka zanaka resaka vady rehetrarehetra io rehetrarehetra io tsisy hoe ty tsy izy na ianao miasa ary tompony orinasa misy resaka problema manataratasy ianao miasa ary tompony asa resaka problema manamarse izy daholo io rehefa mandeha tompo andeha alohanao andravina amin'ny kitotaona mino zany ve ianao ny fiainatsika zany miaraka am' Jesosy tsisy hoe apahapahany hoe sy ty orinasa de ty ngamba tsy de hidiran' Jesosy ty entreprise ngamba ty ngamba narery fa ty ngamba ohatrany tsy miditra ato Jesosy ny tontolo mpiainanao ny hidiran' Jesosy na inona asanao na inona fitadiavanao na inona tontolo mpiainanao na inona mombanao rehetrarehetra de zao ny voalaza androso eo anoloanao mino zany ve ianao am'ty taonty androso eo anoloanao Jesosy ianao manaraka ao arina andravina ny kitotaona halleloia tsy hainao ny andaminana an'io izy mandamina an'io varavarana varahana porte d'airain varahana zany anisan'ny zavatra mafy zany mety efa nisy varavarana varahana efa betabeta ny aloha tany nandramanao mpitehana fa tsy voavoa mihitsy isa zao manana varavarana varahana be tsy mety misokatra alleloia de hoy ny tompo anoritoro an'io izy zay ny lazaiko anao anoritoro an'io izy
iza moa anao ry tenibohatra manoloana soloana ny anaranao zay androso eo anoloanao andravina amin'ny mpitotaona anoritory ny varavarana varana halleloia ary anino anapatapaka ny idivy iza no ato amintsika ato ny mahay inona moa reny PAO mahay manao dessin animé manaovy de aizy misy aizy iza ato zandry ato ataovy dessin animé kely zay mandroso eo anoloanao anoritory ny varavarana varana sy varahana mihitsy potipotika amin'ny anaran'i Jesosy halleloia ataovy dessin animé kely zay tapatapahana ny idivy rehetrarehetra inona ny mola idivy amin'ny fiainanao inona mbola idivy eo anoloanao eo fa zay ny voasoratra ato anaty baiboly zay ry havako anapatapaka ny idivy izy fa be da be ny idivy hitako ary teo anoloko fa nandroso teo alohako zany Jesosy zany il s'appelle Jésus Jesosy ihany io raha lasaina bavy io amin'ny Isaia 4:5 io tsy izy io fa Jesosy ihany androso eo anoloanao andravina amin'ny kitotaona anapatapaka ny idivy amotipotika ny varavarana varana mino zany ve anao combat be ty 2019 ty fa combat efa azo amin'ny anaran'i Jesosy halleloia zay rehetrarehetra lehanao na hiala varatra ianao na hiana atsimo ianao na hiatsinanana ianao hianandrefana ianao na any province ianao na ho any ampitan-dranomasina ianao andeha anoloanao ny tompo na ho any ambany vohatra ianao na ho any amin'ny tany-maizina ianao naiza lehanao androso eo anoloanao androso eo anoloanao andravina amin'ny kitotaona anoritory ny varavarana varana anapatapaka ny idivy halleloia tsy haiko io idivy io na ohatrin'inona na ohatrin'inona fa zao mahery ny Andriamanitra tsy haiko io naroja ohatrany ahoana naroja ohatrany ahoana fa rehefa niditra tao amin'ny zaka iosy Jesosy dia hoy ny voalaza hoe anio ny tonga eto amin'ity trano ity ny famonjena androany kosa ka fa ny tompony masonao ny alahelonao afaka manolotsainanao Jesosy rahalahy amin'izay zavatra zay séquence kely na Isaia iny zany napetaka ao dia mandela izy zany efa tolotsaina ihany koa satria misy ny olona mijery maso izy mainka manampy be azy rehefa maso ny mahita mihoatra ny sofina mandre dia ho hita zany hoe iny fa tapaka ny voatoritory ny varavarana varahana ny idivy tapatapaka ty nge tsy nofinofo fotsiny ty fa zavatra mariny tsara zany Jesosy zany na dia isy arivo aza manino na dia isy arivo aza lavo aiza eo anilanao eo akaikinao sy iray alina eo akavananao dia ahoana halleloia tsy atra aminao zany fa ahoana ijery maso fotsiny ianao na dia isy arivo aza lavo ray alina akavananao manjo ndrehetra zany mahazo ndrehetra zany ny zavatra misy fa misy fetrany io raha lasaina bavy zanak'Andriamanitra foana ianao nge tsy kristianina ianao nge tsy zao fataro hoe iza ianao zany lazaiko anao hoe iza tsy fantatra hoe iza za zanaky dada za zanaky ny ray le avo indrindra ianao tsy fantatra hoe iza ianao fa raha zanaky dada koa ianao zanaky le ray avo indrindra ianao sarotiny aminao io dadanao io ohatra na sarotiny amin'ny zanako ohatra na any ampiasana raha mianso hoe nanahoana ve ianina zay tafody ve ianina zay efa antsenany ianina ve ianina zay nanahoana tany ampianarana zay zay maika fa io dadako ao an-danitra io 24 heures sur 24 io mijery anao foana salamy fa 9:30 manodidina ianao eo an'loko ianao akavanako ianao aoriko ianao eo foana io ny olona tsy mahita fa ianao eo amin'ny fanatrehan'ny tompo ianao eo amin'ny fanatrehan'ny tompo ianao kaza manaonao foana koa fa ao anatin'ny ady ianao ao anatin'ny olana ianao dia mahery be ianao eto anatrehan'ny tompo foana hitan'ny tompo fa nao anatin'ny fakapana sy ny fahotana koa ianao dia hitan'ny tompo foana ihany koa ianao noho izany mandehana amin'ny fahamasinana mandehana amin'ny fahamarinana mandehana amin'ny tahotra an'Andriamanitra halleloia na dia isy arivo aza lavo akaikinao ray alina eo amin'ny akavananao ahoana hijery maso fotsiny ianao tsy ianao zany hoe tany Gosena taiza ny tany Gosena ny tany Gosena dia tao Egypte
ary io tany goseny io nonena ny zanak'Israely. Rehefa avy amin'izay Andriamanitra andeha hanafaka ny zanak'Israely hoe ndao amin'izay nareo miala eto miakatra ty fireneny ity, ampy zay ny fankajan'ny Egyptianina, fa andaonao voaka ho amin'ny tany Egypta ho alefa any amin'ny tany Kanana. Tao goseny reo mipetraka. Fa mbola tao Egypta izy dia efa niseho voninahitr'Andriamanitra. Haleloia. Ho anao zay tsy mbola ao amin'i Jesosy, ianao mbola ao Egypta, efa miseho aminao ny voninahitry ny Tompo. Ka maika fa miala ao ianao. Tsy vao mainka hitanao ny voninahitry ny Tompo. Ka raha miseho aminao voninahitry ny Tompo ao Egypta, tsy midika akory mijanonao ianao. Fa famindrampon'ny Tompo zany. Andehananao hitsoka ho any amin'ny tany Kanana. Maizina daholo ny tao Egypta. Ao Gosena maninona? Mazava. Haleloia. Feno lalitra tao amin'ny tany Egypta. Eny amblian'ny mpanjaka. Hatrany amin'ny mpanjaka tsy afa-miala e. Fa tao Gosena na iny? Tsisy lalitra. Feno sahona tao an-tanàna. Raha amin'izao andro fotoana iainantsika izao angamba dia hoe eny amin'ny autoroute feno sahona. Azonao an-tsaina zany feno sahona ny autoroute, vitan'ny Tompo nge manao zany. Tsika mieritreritra mavita tena tsisy eny Jesosy. Feno sahona ny eny metro, tsy mety mandeha tsony metro fa sahona be da be manodidina ao. Feno sahona any amin'ny palais présidentiel, any avoloa eny Ambohitsiroatra. Tsisy afaka miasa tsony fa feno sahona. Fa ahoana tao Gosena? Tao Gosena tranquille. Te hiaina tranquille ve ianao? Ao amin'i Jesosy koa tranquille. Tranquille foana na misy zavatra tsy tranquille ary ndray. Tao a Gosena zany niavaka ny tao e. Tao a Gosena niavaka ny tao. Ary zay le miaraka amin'i Jesosy. Zao lazain'i Jesosy. Nareo tsy atsokontsony hoe ino? Zao natoko 20. Tsy atsokontsony hoe mpanompo, fa atsoko hoe ino nareo? Sakaiza. Ny mpanompo tsy malala n'inona? Ny mpanompo tsy malala zay ataon'ny tompony. Fa ny sakaiza malala zay atao. Ianao ngery sakaiza. Ianao ngery sakaizan'i Jesosy e. Tsy fitahan'ny olona miresaka mofo sy mofo masina sy rano avy any Jordana tsony ianao. Fa satria ianao tsy sakaizan'i Jesosy, dia fitahan'ny olona any ianao, dia voakejany ianao. Satria ianao koa mitady tompony. Dia hozy ny malagasy hoe mitady tompony ka. Azonareo ve? Ny akamaroan'ny olona nge lazaiko anao mitady tombony. Dia misy mitady tombony be loatra. Dia tonga ny mpamitaka. Dia rehefa tonga ny mpamitaka, tratra ao ianao. Tsy hainao tsony ianao ty nge efa tena efa andevo mihitsy. Fa rehefa ao amin'i Jesosy ianao, sakaiza. Ampahafantarin'ny Tompo anao ny zavatra rehetrarehetra. Ampahafantarin'ny Tompo anao ny sitrapony. Ampahafantarin'ny Tompo anao ny maro. Ami ge zany Jesosy zany. Sakaiza ami. Namana. Dia manolotsaina mampahery ny tena namana ozy izy dia tia amin'ny fotoana rehetra. Haleloia. Tantaraiko zavatra kely momba ny anjely nareo. Ny anjely Jehova moa maninona? Tompo manodidina azy ka mamonjy azy. Dia nisy fotoana Jesosy rehefa hosamborona. Dia nisy nanatsoaka ny sabatra dia nanakapa ny sofin'i Jesosy. Sofin'le miaramila. Dia anao ozy Jesosy, ampidiro an-trano ny sabatra ao. Tsy fantatra ao angamba ozy izy. Fa raha amin'izao oro zao any miatsa ao amin'ny raiky fotsiny hoe amonjy ahy. Dia aniraka izy. Aniraka inona izy? Anjely ohatrany ahoana? Legiona. Legiona. Ny ao anatin'ny legiona anankiray 6,000. 6,000. Vakio kelikely Matthieu 9:7-20. Matthieu 9:7-20. Tsy maintsy mahery ianao amin'ny anaran'i Jesosy androany. Ary tsy maintsy ho babon'i Jesosy ianao androany hoe tena raikitra ty Jesosy. Lasy ty Jesosy fa tena zakoky ohatrany any. Matthieu 9:7-20. Inona ny ambarany? Vakio mafy hoe izay nahita azafady. Dia aniraka anjely. Ay, vakio hoe misy azafady. Ary ataonao va fa tsy mahazo mangataka amin'ny raiko. Ao dia aniraka anjely tsy omby.
folo legiona oetoambo izy ankehitriny ray izay dia atao hoana ny atanteraka ny soratra masina izaza tsy hainao nga ozy izy fa raha angataka amin'ray koa dia tsy omeny anjely firy 12 legiona 6 000 ny legiona ray fa 12 zany firy 72 000 anjely manodidina ny Jesosy eo iaro azy fa hoy Jesosy hoe tsy vita nge famonjena raha zay no atao e fa afaka ataoko tsara zay ozy 72 000 anjely tonga eo tsisy afaka mikasika ana mahery io Jesosy io raha lasina ambany mahery dia ndray andro ndray alina rehefa niadany zanak'Israely nampitahorin'ny Asirianina rehefa nampitahorin'ny Asirianina ny zanak'Israely natambatra hoe dia nivavaka rehefa mivavaka ireo anjely ray fotsiny nirahan'Andriamanitra tamin'ny alina anjely ray nirahany anjely ray nirahany firy n'olona vonono ny anjely anankiray mpanjaka faharoa toko 7 andininy fa 5 mpanjaka faharoa toko 7 andininy fa 5 mpanjaka faharoa toko 7 andininy fa 5 halleloja sokatra ny eny masonao androany ivoaka nyity trano ty anao androany mipitipitika mihitsy miaraka ny hery sy ny fahefana halleloja fakio ary mpanjaka faharoa toko 7 andininy fa 5 ary tamin'ny alina io dia avy ilay anjelin Jehova ka namely olona 5,000 amby 7 alina sy ray hetsy tao tombon'ny Asirianina ary tamin'io alina io dia avy ilay anjelin Jehova nafaty olona firy 5,000 alina sy ray hetsy 185 000 ny anjely ray fa io anjely io moa hoe l'ange de l'Éternel efa nampianarina teto zay l'ange de l'Éternel zay dia Jesosy rehefa misy any anaty filazana testamenta taloha tany hoe l'ange de l'Éternel dia Jesosy zay no resahany fa ny anjely anankiray lazaiko anao mavita mamotika olona 185 000 maika fa anjely firy izy teo 72 000 nefa Jesosy ny teny hoe zara iatso ahako legiona 12 nomeny ray anah eo zany hoe 72 000 ny anjely sasany zany mety hipetrapetrapotsiny fotsiny azo zareo sasany mety akakaina fotsiny fa ray dia efa mavitiny afera 185 000 dia tonga amin'ny fitenin'ny frantsay ty laisse tomber anandrakandrana zay anandrakandrana anao raha zanak'Andriamanitra ianao anandrakandrana zay anandrakandrana anao raha zanak'Andriamanitra ianao iza moa anao ry tendrombohatra manoloan'ny Zerobabela hoarodany ianao ary antsoantso Zorobabela hitondra ny vato lampy hoe ahoana fahasoavana zany le miaraka amin'i Jesosy hoarodany ianao raha lasaina bavy fiangonan'i Jesosy ny antsonanao raha teneny io iza moa ianao ry tendrombohitra manoloana ny fiangonan'i Jesosy iza moa ianao manoloana ny fiangonan'i Jesosy hoarodany ianao nomenanao ny fahefana nomenanao ny hery nomenanao ny fahamasinana nomenanao ny zavatra rehetra anjaranao sisany mandeha halleloja raha tsy mandeha tsy mahita azonao ve misy fotoana Andriamanitra miteny hoe Jehova hiady ho anareo fa naninona ianareo angina fa jereo inge anatin'ny baiboly io hoe ny akamaroany anatin'ny baiboly io dia misy olona ampiasain'Andriamanitra hanehoana ny voninahiny nivoaka ho azy tamin'ny ranomasina mena ve ny zanak'Israely iza ny asa tao namoaka azy tao Mosesy nanangana ny tehany ny hitan'ny on'ny Jordana ve ny hita ho azy fotsiny reo ve tireo inona natonga andreo ny hita ny tonga ny mpisorona dia nanitsaka ny rano dia niantona ny rano azonao zany hoe Jesosy miasa fa miasa amin'ny alalanao Jesosy miasa fa miasa amin'ny alalanao alleloja dia tia hampahery anao mihitsy Jesosy androany hoe mampahery ezo kely tately reo zanako ireo fa betsaka ny kivy ao betsaka ny reraka betsaka ny efa mitady amofo betsaka ny manambany tenany fa fataro fa zanak' Dady ianao zanak'Andriamanitra ianao manana ny autorité
manana ny fahefana, manana ny hery rehetra ao am' Jesosy Kristy tompo. Jesosy Kristy le vatolampy. Tadidinao le nofony Daniel, nofony Nebukadnezara le nampitaina tamin'ny Daniel. Le vato nandeha tao ny loha, ny sandry, ny tratra, ny kibo, ny fe, ny ranjo, fanjakana daholo reo. Fa nisy ozy izy anankiray vato zay nitsana avy any ambony, tsy nikitian'olona. Fa rehefa nilatsaka iny vato iny dia naninona? Nandrodana ny fanjakana rehetrarehetra teo. Ary rehefa nrodana ny fanjakana rehetrarehetra teo dia naninona iny vato iny? Nelehibe, 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 ary nameno ny tany. Halleloja! Azonao hoe zany Jesosy Kristy ny vatolampy iny. Jesosy Kristy ny vato iny mandrodana ny fanjakana rehetrarehetra. Ianao koa rehefa ao Jesosy Kristy mandrodana ny fanjakana maizina ianao. Halleloja! Miozongozina ny fanjakana maizina rehefa ao Jesosy ianao. Mandeha ianao, mandroso ianao, matahotra ny asan'ny maizina. Miditra birao ianao. Tsy mino an'izany ve ianao? Miditra birao ianao dia efa misy tahotra ao. Zay anao kolokolo tsy samy teny. Zay tady bloqué dossier, andeha eo anoloanao andravina amin'ny kitotoana, anoritoro ny varavarana varahana, anapatapaka ny idivy. Iza mila miditra birao mpanjakana amin'iny herinandro avy iny. Ianao koa zay. Eo le varavarana eo fa ho hitatsika eo amin'ny anaran'i Jesosy. Torotorona ny varavarana varahana, ho tapatapahana ny idivy. Autorité avy any an-danitra. Mandroso ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Taratasy rehetra iva amin'ny anaran'i Jesosy. Alléluia. Zavatra bloqué rehetrarehetra débloqué amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fatopatotra rehetrarehetra tapaka amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Ahoana le lazainy teo? Omeko anao ny arena miafina mangingina. Sa anao tsy te handray arena miafina mangingina? Baiboly koa zany. Sahatra lazaiko anao zany. Ny arena nafianina. Tsy fantatra zany hoe ahoana sy ohatrany ahoana. Tsy haiko akory raha manazava an'izany. Fa rehefa hitantsika hoe ohatra ity le arena nafianina. Ty le miafina tao mangingina dia samy fampitantara eo daholo. Halleloja! Tsara io Jesosy io rahalahy. Tsika tsinitsinina fa izy ny zavatra rehetra. Nrodana ny fanjakana rehetra. Nentombo le vato, nentombo le vato, nentombo le vato, nentombo le vato. Ianao koa andeha dia hitory an'i Jesosy. Ahoanao izy? Ianao nataoko hoe Petera. Ary ambony vatolampy io nanorenako ny fiangonako. Ianao le vato velona. Azonao ve zany? Mbola mandeha indray zany ao anatin'ny Petera tsika rehefa mamaky. Ianao le vato velona. Dia rehefa mandeha tsika dia miena ny asan'ny maizina. Aza ho isan'ny mikritika fotsiny eto amin'ny firenena. Aza ho isan'ny manome miatsiny fotsiny foana eto amin'ny firenena. Fa nomena andraikitra ianao eto amin'ny firenena. Nomena andraikitra ianao, nomena asa ianao, fahazavana ianao, fanasina ianao, any amin'ny orinasa, any an-tokantrano, eo amin'ny fokotany, eo amin'ny distrika, eo amin'ny commune, eo amin'ny province, eo amin'ny région, eto Madagasikara. Kristianina, zanak'Andriamanitra, fahazavana, fanasina, noho ny fisianao. No miaro tsy ho loha ny manodidina anao. Noho ny fisianao miaro tsy ho potika ny manodidina anao. Noho ny fisianao ny tsy isian'ny loza. Tsy mino an'izany ve ianao? Firy zay loza efa tady isio eto Madagasikara zay? Firy zay zavatra efa tady ho potika zay? Fa noho ny fitsoron'ny fiangonana marina, noho ny vavaka ataony, noho ny fandoliany, manaka an'Andriamanitra. Tady io le anjely teo e. Anjely ray 185,000. Izy andidiny anjeliny aminao. Zay le voasoratra amin'ny Salamo 1:10. Iza moa ianao ry fiangonana, iza moa ianao ry vatolampy eo alohan'i Zorobabel hirodana ianao. Halleluja. Tsy fantatra hoe ahoana, tsy fantatra hoe fomba ahoana, tsy fantatra hoe rovina, tsy fantatra zao. Zay ny teny nomeny Tompo. Tany Kanana ny tanjony zanak'Israely. Ny atsika aiza ny tanjony? Any an-danitra ny tanjontsika. Atsika efa miditra ao amin'ilay fanatrehan'i Jesosy. Jesosy ny lohany. Ary io ny sampy. Ary io ny ody. Ary io ny fahotana. Fa raha vao arianao ny sampy, ary ianao ny ody, ary ianao tsy akaraky ny sitrapon'Andriamanitra rehetra, mijoro ianao. Hozy ny tenin'Andriamanitra hoe rehefa sitraky ny olona ny alehany, rehefa sitraky Andriamanitra ny alehan'ny olona, dia ahoana ny toy? Na ny fahavalony aza maninona? Ampihavaniny aminy. Na ny fahavalony aza ampihavaniny aminy. Zany ny zavatra apetraky ny Tompo amiko sy aminao androany. Zany apetraky ny Tompo amiko sy aminao androany. Fiangonana manam-pahefana, fiangonana manana hery, fiangonana arovan'ny tana maherin'Andriamanitra.
dia mijoroa ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Mijoroa ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Manana ny fahasahiana rehetra. Dia rehefa mandeha ianao isaky mandeha dia teneno, iza indray ty tendrombohitra manatonatony ity. Ry tendrombohitra, iza moa anao? Iza moa anao? Sika ve zany? Ampiasao ny fahefana, ampiasao ny hery rehetra. Jesosy ao anatinao. Ahoana izy Kristy ao anatinareo? Fanantenana ny voninahitra. Fanantenana ny voninahitra. Tsy amela anareo ho kamboty aty aminareo ankaty aminareo indrona asiko varavarana mivoa eo alohanao zay tsisy arindrina azy intsony. Rehefa ny tompony manokatra tsisy manidy. Rehefa ny tompony miasa, raha zany miasa ozy izy dia ahoana? Tsy misy mahasakana. Raha zany miasa tsy misy mahasakana. Zao ilayntsika nisy tendrombohitra mba hampiasaina ny fahefana nomeny Jesosy. Ary andrososika mandrakariva ao amin'i Jesosy. Haleloia. Mahery ve ianao? Ao ve zay? Tsara izy Jesosy. Oui. Alléluia. 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 Amen. Fiasa vavaka marina dia mahery indrindra. Merci toky. Ny vavaka mandoly. Mifona, manetretena eo anatrehan'i Jesosy. Ho hitanao, zay le zavatra teo, ny fotoana misy sika nandoalika teo teny vavaka ho an'ity firenentsika ty. Tampotampoka teo le laminy. Azonao ve? Tsy fantatrao hoe inona. Sika koa tsy andeha tady be ndray, nisy inona ndray. Ianao mitady milamina nefa avy eo milamina ndray, tsy ianao nisy zavatra ndray tamin'ny nampilamina io. Tsy problème tsony zany, efa milamina, tsy zay ny dedafina. Alléluia. Tiako Jesosy. Tiako Jesosy. Ary tiako torina eto eraky ty Madagasikara ty, raha mbola mananaina koa, raha manana fofinaina ihany koa, raha mbola manana maso ihany koa, mbola mahiratra, dia lazaiko anao fa mbola ekipy mihoatra noho zay ny ekipy any hatramin'izay Jesosy amin'ny lafiny rehetrarehetra, ary mbola andehantsika ho an'ity Madagasikara malalatsika ty. Fa ho fitahiana ho an'ny hafa ty Madagasikara ty, mandram-piveriny Jesosy. Ary ianao matoa fitahiana ho an'ny hafa Madagasikara, ianao zay fitahiana ho an'ny hafa. Tsy hitanao ve fa firenena rehetra ke mahazo tombony mahazo tombony avy amin'ny Madagasikara. Tsy azonao zay. Jereo ke raha tsisy Madagasikara io, sahirana ty zao tontolo zao ty. Lazaiko anao zany, sahirana ty zao tontolo zao ty raha tsisy ty Madagasikara ty. Marina sa diso? Marina. Noho izany dia reo Jesosy fitahiana ho an'ny hafa. Fitahiana ho an'ny hafa, ary mandrosoa ihany koa ianao dia mijoro amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny fahamarinana, amin'ny fahitsiana, mitondra an'ilay teny tsisy kilema, mitondra an'ilay fahamarinana, ary manana izay autorité zay. Halleloia. Noho izany aza matahotra mandrosoa. Ahoana hozy voalaza? Lazao amin'ny zanak'Israely mba androso izy ianao. Misy asa kasaina tao. Lasa miresaka fiainantsika tokoa satria ilaiko koa miresaka an'izay, tsika tsy tonga dia any an-danitra. Azonao ve zay? Lasa mitaka anao hoe any an-danitra dia any daholo izy Paoly, raha zay izy dia efa raha hoe ianao teny hoe tsy araka amin'ny olona intsony, tsy araka amin'ny olona rehetrarehetra intsony. Raha zay natao izy Paoly dia efa any an-danitra tsika. Fa tsika mola eto tany, miaina eto ihany koa. Manana asa ianao, ataovy tsara ny asanao. Tompon'orinasa ianao, ataovy tsara ny asanao. Mianatra ianao, ataovy tsara ny fianaranao, mba hanehoana ny voninahitry ny tompo zany rehetrarehetra zany. Halleloia. Miaina zany ty fiainana miaraka amin'ny Jesosy tia porofona amin'ny fiainana isan'andro. Amin'ny fiainana isan'andro. Salamo voalohany dia ozy voalaza. Ny asan'ny rehetra dia manino? Lavorary avokoa. Ny asan'ny rehetra dia lavorary avokoa. Zany miaraka amin'ny Jesosy. Ireo olona rehetrarehetra ao amin'ny Baiboly ireo lazaiko anao. Fa olona modely ireo, ary ny kuizany ireo. Tanao zany Josoa zany. Fahefana nanana ny Josoa tsy nampiantsika amin'ny masoandro. Niady ny zanak'Israely, tsy vita ny combat. Rehefa tsy vita ny combat, tonga dia ozy Josoa, mijanona aloha ry masoandro. Mbola miady zay. Dia ahoana? Mijanona teo io masoandro io, mandra-vita ny combat. Azonao ve zany hoe ambony be zany autorité zany?
dia efa neny tantaraiko teto zay saiko efa fantelony angampo ty fa rehefa manao recherche scientifique ianao dia jerenao hoe adiny firy zay nisy teto tany dia rehefa atao ny calcul dia ozy ny mpahay siansa hoe tsy ampy ty ory ty misy ora tsy ampy ato kainona tsy ampy an'io ora io le mibloke ny josoa manaova recherche amin'ny internet dia hitanao zay velona ny andriamanitsika tsy resadresaka tsy honono fotsiny ty fa mibloke ny josoa misy fotoana ianao miasa tsy hitahitanao kory io fa mbola eo foana le masoandro le asanao ohatra ny vita vetivety misy fotoana ianao misy zatra tsy maintsy atao tsy hitahitanao le izy fa vita mety efa bloke ny tompony andro am'izany mety misy marché mila atao misy livraison mila atao misy zatra mila atao miaraka amin'ny tompo zay revo ny ataony Josefa ny aiky farao zay ny aiky farao aloha Josefa atao prime ministre Josefa le tari andavaka efa nakalaina sy tsy nitiaviny fa rehefa avy eo i Josefa lavorary zay nkasiany tanany amin'ny anaran'i Jesosy zay kasiany tananao mandritry ny titony ity zay rehetrarehetra ataonao amin'ny anaran'i Jesosy lavorary zany halleloja mino zany ve anao ho voninahary Jesosy lasa nitondra famonjena ho an'ny Egypta ray manontolo Josefa ary nitondra famonjena ho an'ny ralahany sy ny dadany nitondra famonjena ho an'ny ralahy zay nankahala azy ho an' zay mpiray-tampo aminao mankahala anao koa ianao hitondra famonjena ho an'ireo ianao hitondra famonjena ho an'ny firenena ary akoatra ny Egypta raha tonga teo ny tanàna hafa ianao koa hitondra famonjena ho an'ny hafa mino zany ve ianao matoa ianao hitondra famonjena efa voavozy ianao zay halleloja no zany tsy problema tsy ho ny problemanao problema ny hafa indray ny jerentsika ina problemanao fa ny anahy efa milamina halleloja azonao ve zany tia ny ten'Andriamanitra atao zany Josoa Josefa hitanao zany hoe Daniel namirapiratra tao amin'ny fahazakana tao Babilôna nanatsainy zany Daniel zany nahiratra zany zay natonga an'le hoe jiosika manatsainy jiosika mahiratra olon'Andriamanitra vahoakan'Andriamanitra ary ianao zanak'Andriamanitra ianao tsy jiosy ianao fa zanak'Andriamanitra taranaka vaovao nanatsainy zany Daniel zany ary zany no teo amin'ny firenena nanana plasy satria fantatra fa nisy fahendrena tao aminy tao na ny olona rehetrarehetra nihinana ny hena sy ny divay ny mpanjaka daholo izy tsy nety hinana legioma ihany no aniny dia natahotra ny mpiarakara hoe tena bedika zay raha zao no ataonareo fa mba mihinanake hena mariny tsy nety ry Daniel zay tsy hinana io ana hena terinareo amin'ny sampy io aleo ny anay legioma fotsiny dia natahotra le mpiarakara hoe bedy zay tena bedy zay fa ho hita eo nareo fa hita eo nareo fa ho reraka ho hita eo nareo fa ho visaka tsy ohatra ny retsy le omena hena sy ny sisy retsy inona zavatra nitranga rehefa avy eo vita ny fotoana namahalana ny zalareo alohan'ny andraisan'ny fahefana inona ny zavatra hita ry Daniel Sadraka Mesaka Abednego Daniel izy efatra amin'ny rahalahy hita ny avaka tamin'ireo jiosy rehetrarehetra hita ny avaka sady bogosy en forme natazaka nofosana satria nahoana natoky ny tompo izy ary tsy miaroaro tamin'ny fahotana ianao koa raha tsy miaroaro fahotana amin'ity 2019 ty halleloja dia zay ho bogosy eo amin'i Jesosy ianao ho ranjanana ianao ho matazaka ianao ho mafoja ianao ary ho aminao no hitahina ny hafa halleloja mino zany ve ianao halleloja fa za miaroaro amin'ny fahotana niaroaro tamin'ny fahotana ke le jiosy rehetrarehetra niaroaro tamin'ny sakafo rehetrarehetra nohanina daholo zay tao fa izy efa tany tahiry tsy niaroaro tamin'ny fahotana tonga ny fotoana toko miavaka n'inona manompo azy sy ny tsy manompo ahy toko miavaka manompo azy sy ny tsy manompo ahy aleo pratikena le baiboly lalasaina bafy aleo pratikena io lazaiko anao zany fa zay ny zavatra anisy Sadraka Mesaka Abednego izy koa izy teo Josoa Josefa hitanao koa zany hoe David zany maka ny tantaran'i David ianao zay nataony David lavorary daholo halleloja satria tao amin'ireo Andriamanitra akoatr'izay mola misy betsaka ao Samson Gideona sy ny maro samihafa fa raha mijery ny tontolo mpiainana amin'izao 2019 sao dia be da be ny kristianina manao kitoto
Bita be ny kristianina manao kitoto fa ianao tsy ho anatin'izay manao kitoto zay. Ianao anisan'le manohy nataondry Josoa, manohy nataondry Sadraka sy Mesaka sy Abednego sy Daniel. Ianao anisan'le manohy nataondry Josefa. Halleloja. Amen. Lavorary zay kasainao. Ary voninahitry ny tompo zay rehetrarehetra ataonao. Firy zao 20 janvier. Raha tsy tonga Jesosy amin'ny décembre tsika manao bilan. Nanahoana ny 2019 fa ty teny ty lazaiko anao, ty teny ty zay lazain'ny tompo androany. Izy ianao ry tendrombohitra alohan'i Zerobabela irotany ianao. Dia andeha tsika e, zay hiazakazaka tsika. Ny abakoaka dia miteny mihitsy hoe ianao mampandeha amin'ny avonako. Misy fotoana zany ekaranao fotsiny tendrombohitra io. Tanao reny 4 rehefa miditra reny 4 ray manontolo. Tsisy dikany amin'ny miakatra any. Misy fotoana zany arotana ilay tendrombohitra. Misy fotoana ilay tendrombohitra ekarana fotsiny. Miakarana. Abakoaka zay. Na dia tsy famosina zany aviavy, tsisy voniny voaloboka, mandisy fanantenana no liva, vonona ny omby apahatra, sisisisy. Ianao Jehova reny ho tazako. Manao ny tokotro tamin'ny tera vavy. Mampandeha amin'inona? Mampandeha amin'ny avonako. Hainao ve aloha hoe inona ny avona? Tendrombohitra koa zany. Fa mety hoe tendrombohitra kelikely no le tendrombohitra ngezabe. Fa rehefa avona zany izy dia andehano. Mampandeha amin'ny avonako. Rehefa tendrombohitra izy dia teneno izy ianao ry tendrombohitra. Mirodana ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja! Satria resaka aminao eto foana. Zay teny fampantenana nomeny tompo anao hatramin'izay. Tanterahan'izay. Tamin'ny herintaona tsika tary amin'ny CGTary ilay tena hoe ity taona ity 2018 ity dia année de l'abondance. Zay ilay lazaina. Dia tapitra ny 2019 tapitra ny 2018 31 décembre mbola nisy année de l'abondance ihany. Mbola naraka janvier ilay abondance. Satria izao lazain'ny tompo izao natoko 20 izao avy mba hanana ny fiainana manino be dia be, la vie en abondance. Ny abondance voalohany indrindra fahafianoan'ny fanahy. Ny abondance voalohany indrindra fiainam-panahy miorina tsara ao amin'i Jesosy. Ny abondance voalohany indrindra dia le mandresy fahotana, manitsaka mainka, manitsaka menarana. Halleluja. Ny abondance voalohany indrindra dia ny fahafianoan'ny fanahy masina ary le famasinana. Manaraka ny abondance manaraka avy eo zay koa inona misy zao be voka anankifiry tato anitry ny 2018 efa abondance zany ary tonga soa ny zazakely amin'ny anaran'i Jesosy. Zay rehetrarehetra. Misy nomeny tompo asa, misy nomeny tompo zao izy daholo zany tsika moa tsy tantara be an'izany eto. Fa zay lazainy hoe fiainana be dia be. Ary zay lazainy dia tanterahany. Ka raha amin'ity taona ity ray koa dia zao aza matahotra zay tendrombohitra. Fa teneno tendrombohitra iza moa anao ry tendrombohitra alohan'ny nianaranao soloana. Teneno aloha voalohany indrindra eo alohan'i Jesosy. Satria andeha eo alohan'i Jesosy. Ary iza moa anao ry tendrombohitra eo anoloko izay zanak'Andriamanitra. Iza moa ianao? Miala ny aretina amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Miala ny aretina amin'ny anaran'i Jesosy. Inona anarany? Aza miteny se efa mahazatra ty, efa zao foana, ampy zay nga. Miala iza moa ianao amin'ny anaran'i Jesosy? Ny fotoan'i Paoly farany dia hivavaka tsika. Andeha nitory Paoly manisan'ny apôstôly ao. Andeha nitory izy mirahalahy dia rehefa nitory izy dia misy manaraka foana ao aoriana ao. Misy manaraka foana ao aoriana ao dia mandokandoka. Dia naharitra ihany Paoly. Le mandokandoka ity nefa misy démonie le vehivavy. Rehefa nisy démonie le vehivavy ny hafarany dia nitodihy amin'ny Paoly. Fo nitodihany indray mandeha. Mangina anao izay amin'ny anaran'i Jesosy. Mivoaka tao ny fanahin'ny bibilava. Nivoaka tao tonga dia nivoaka teo amin'eo. Iny vehivavy iny nefa nampiasaina foana teo an-tanàna satria lasa mampidi-bola ho an'ny olona rehetrarehetra. Fa rehefa nanana ny fahefany Paoly nandroaka ny démonie dia nialy zany. Nirotana ny asany maiza. Nisy fotoana ihany koa izy nisy manam-pahefana te-heno tenin'Andriamanitra. Dia nisy anankiray nanakana tao foana. Nanakana foana tsy henona tenin'Andriamanitra. Dia ny hafarany ozy Paoly ny hafarany. Tonga dia niteneniny le olona. Ianao izy manakanakana an'io lehilahy io tsy heno tenin'Andriamanitra. Zao no lazaiko anao. Aoko jamby ianao. Fo nitenen'izay Paoly aoko jamby ianao. Jamba teo an'eo le olona. Jamba teo an'eo le olona satria nanakana tsy hitoriana ny filazantsara.
misy fotoana raha lasaina bavy a misy fotoana ianao mihitsy no miteny dia mandray fahefana tsy miteny ry tompo ka zao izy ty ka zao izy efa ny tompo efa nomeny tompo fahefana ianao miteny ianao aleloia zao nge le niteneniny hiteny am'ilay tendrombohatra tsy zay le niteneniny hoe teneno le tendrombohatra azonao ve zany marika toko faharegny ambin'ny folo vakio tsara any an-trano misy fotoana zany ianao mihitsy no miteny ampy zay ny vavaka efa mivavaka foana tsy miteny tsy manaivahiva mivavaka tsy manambany mivavaka fa misy fotoana mila miditra ano action am'izay hoe efa ao le vavaka ianao am'izay no miasa ianao am'izay no miteny nao ve teny hoe vonjeo hoe madagasikara vonjeo hoe madagasikara ianao nefa tsy miasa mba hibebaka ny olona mba hibebaka ny olona ianao nefa tsy mandeha efa nivavaka ianao efa niteny ianao dao am'izay mandeha any andapa any sambava voemara antalahy any be da be mangetahitany nomona programy tsika mandeha any amin'ny anaran' jesosy halleloia any vangaindrano any misy mangetahita tenin'andriamanitra any maro antsetra ka ataonao ny hipetrapotsiny vonjeo ny any maro antsetra vonjeo ny vangaindrano ianao no mandeha de midina de mandroso arakaraky ny androsonao maneho ny voninahiny tompo aleloia